Apokalipsy 7:10. Andininy fadimy. Apokalipsy 7:10 andininy fadimy. Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe iteràn'Andriamantsika ianareo mpanompony rehetra dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Dia nare feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondron'ny ranobe ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy nanao hoe haleloia, fa ny tompo Andriamantsika dia ny tsy to no mpanjaka. Aoka isika hifaly tsy horavoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny ary nasaina nitafy rongony fotsy madinika sady madio no mankatsakatsaka izy. Fa zany rongony fotsy madinika zany dia niasa marina ataon'ny olona masina. Ary koa izy tamiko soraty sambatra izay natsona ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko ireo dia teny marin'Andriamanitra. Dia niankohaka teo atongony aho mba hivavaka aminy. Ary hoy izy tamiko tandremo aza manao izao, fa mpanompo manao ihany aho sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny filazanan'i Jesosy. Andriamanitra ihany no ivavao, fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy famany. Amen. Sorana ny tompo ny fotoanandroany izay omeny ary sorana ny tompo ny afahantsika mandray ny teny. Ampifaliana no erabanantsika tsirairay avy izay tonga eto na samany vao tonga na izao vao tonga, ary ny tompo hikasika anao hiteny aminao amin'ity androany ity. Mahafinaritra ny fitarian'ny fanahy masina. Zay ny ampianarana ny fiangonana hoe mandray an'izay hoe taridana ny fanahy zay amin'izay tia ny fanahy hitondrana azy. Vaninandro farany izao mialohan'ny fiverenan'ilay mpapakatra, tsy izay fa Yehosoa Masia. Vaninandro farany izao mampalahelo nefa dia matory ny fiangonana. Ary fiangonana matory io dia fiangonana milalao io arak'ilay voalazako eo. Fiangonana ara-mofo be io, fiangonana mitady ny azy io, fiangonana ao anatin'ny vina izay efa mivily, tsy arak'izay voasoratra ato anatin'ny Baiboly tsony, fa efa navilin'ilay ratsy. Dia betabe ny paster efa voavidiny, betabe ny mpaminany efa voavidiny, maminany fitahiana fotsiny, maminany fahombiazana fotsiny, maminany fandresena foana. Fa raha mijery ao mpaminany ao anatin'ny Baiboly, mpaminany zany mampitandrina. Mpaminany zany ohatran'ny hoe mitondra kifafa zany dia mamafy. Raha tonga amin'ny toerana anankiray ny mpaminany, matahotra daholo ny rehetrarehetra. Inona indray no tenenina eto? Inona indray ny zavatra hiantra eto? Zavatra misy amin'izao raha ho avy ny mpaminany miazakazaka daholo ny olona. Miazakazaka daholo ny olona fa tonga ny mpaminany. Satria nanao ataon'io mpaminany io? Ilaza lainga aminao io. Ilaza lainga aminao io. Ilaza fitahina io. Ilaza fahasoavana io. Ilaza reny io. Ilaza fahombiazana io. Fa rehefa mahita anao mpaminany ao amin'ny Baiboly, ampitandrina izy zay. Afaka fotoana fo dia ho ravy Ninive, ho ravy Babilôna, ho baboina i Joda andehan'ny Babilôna, ho baboina zanak'Israely. Zany ny faminaniana. Atao ahoana ny ray izany faminaniana izany? Misy anankiray ny famaly tamin'ny Jeremia mihitsy. Ny mpaminany anankiray ny teny hoe tena nareo ampidian'Andriamanitra, nareo hiadana be eto a Jerosalema, hiadana daholo ny eto Joda. Fa natrehan'ny Jeremia zany, ary Jeremia no niresaka taminy hoe manday ianao. Tsy izay nambaran'Andriamanitra, fa ny Joda dia andeha ho babo, ny Israelita dia andeha ho babo. Zay ny faminaniana voaray. Olazaina fa maniry loza, olazaina fa
miteniteny foana olazaina fa masika nefa Andriamanitra mampiteny azy. Ary hoy Jeremia, na dia tsy te hiteny aza tsy mety fa misy zavatra miboky atoko iboko ato mampiteny hiteny zavatra rehetra. Tsy taka ny afo va ny teniko ozy izy, tsy taka ny afo andoro va ny teniko, tsy taka ny kanota ve ny teniko. Fa be da be mpaminany efa voavity. Nasanao mamaky ny Jeremia 3:20 rehefa any an-trano, ny Matthieu 4:20 rehefa any an-trano, Ezekiela 4:30 rehefa any an-trano. Fa be da be mpaminany izay efa voavity. Na alaina fotsiny tao anao aminano anay dia tia ny fiaranao, tia ny katikatiranao, tia ny vilanao, avy maminano anay, tia ny akazonao, tia ny kiraronao, tia zao rehetra rehetra zao. Zao ihany teneninao fa aza miteny hafahafa eo. Dia vidiana vola ny faminaniana, vidiana vola ny faminaniana. Fa hoy ny mpaminany, hoy Andriamanitra, hoy Yahweh mantsy ny Jeremia, tsy naniraka an'ireo aho. Raha saina niaraka tamiko ireo tao amin'ny fivoriana tao an-danitra tao dia tsy niteny fiadana an'ireo, tsy niteny filamina an'ireo, tsy niteny fitahiana ireo, fa ampitandrina ny oloko, ampiomana ny oloko, ampibebaka ny oloko. Milaza fiadanana nefa tsisy fiadanana, milaza filaminana nefa tsisy filaminana. Satria efa voavity, satria efa voambaka, satria efa nanaiky any mamona. Niditra ao am-piangonana ny mamona. Rehefa miditra mamona dia miditra ny fijangajangana. Rehefa miditra mamona dia miditra ny fitiavan-tena. Rehefa miditra mamona dia miditra ny materiel. Rehefa miditra mamona tsy ao Jesosy. Rehefa miditra mamona tsy ao Yehoshua. Rehefa miditra mamona, voalaza ny hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, na ny vola na Andriamanitra ny tomponareo. Halleluja. Vidiana vola ny zavatra rehetra. Ihiry ianao dia mity vola. Voatsela mihitsy heloko rehefa tsy haiko tamin'ny tapa-bolana zay. Aleo aloha tsy lazaina ny anarana. Fa manao hira ray izy dia 1 million de francs. Hira évangélique. Amin'ny fomba ahoana ny eritreretanao amin'ny fahazany hoe ahoana. Nareo tsara feo rehetra rehetra miramo gratuitement ho an'i Jesosy. Halleluja. Miramo momba an'i Jesosy, miramo momba an'ilay mpanjaka. Halleluja. Hiakatra any an-Tananarivo antsika. Mitompo amin'ny salina, mitompo amin'ny toerana. Halleluja. Mitompo amin'ny fitaovana hitetezana ny toerana rehetra rehetra. Hanambarana fa ho avy ny mpanjaka. Hanambarana ny santana, ny santana, ny santana. Dia Jesosy Kristy ireny. Halleluja. Ny santana dia Yehoshua irery ihany. Fa tsy olombelona, tsy pastera, tsy zaho, tsy ambobao, tsy miomana, tsy olona. Zay dia feo ihany, zay dia fitaovana ihany. Anambaran'izay lalana sy famarinana ary fiainan'izay. Lasa business, tsy vaovao aminao ny fandrenesana zany, lasa business ny fivavahana. Manam-peo ianao, tsara feo ianao, présentable ianao, metimety ianao, to business ny fivavahana. Famoronana ary efa misy miketriketrika mahay mamorona tononkira. Mety hoe tsy inspiré avy amin'ny fanahy masina, mety hoe tsy inspiré avy amin'ny famaky. Ny devoly koa dia mahay maka ny endriky ny mazava, devoly koa dia mahay maka ny endriky ny mazava. Tsy hoe rehefa misy Jesosy dia inspiration avy amin'ny Jesosy. Fa be da be ny mandeha amin'ny lalana migodana, be da be ny mandeha amin'ny lalana migodana. Migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana, ary maro be ny lasany. Tena miteny aminao fa be da be ny fiangonana. Raha mijery ianao hoe iza ny lalana makany amin'ny fahaverezana, dia mijery ianao mety eritreritra ianao hoe zao tontolo zao be ny ato, fa fiangonana be da be ny ao fa lazaiko anao, mpaminany be da be ny ao fa lazaiko anao, pastera be da be ny ao fa lazaiko anao, apôstoly be da be ny ao fa lazaiko anao. Satria nanino? Nivily amin'ilay vision an'Andriamanitra, nivily amin'ilay vision an'Andriamanitra. Inona voalaza atao amin'ny Apokalipsy? Voalaza atao amin'ny Apokalipsy dia hoe ho avy ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, ary izay vonona dia ny akanjo fotsy madio. I Jaune apôstôly nahazo io révélation io.
io jaune apôstôly io nahazo ny révélation fanambarana miezinezina ny voaraina zany apôstôly jaune zany. afahantsika mamaky andreo mahita ny Jerosalema vaovao, mahita ny lanitra sy ny tany vaovao, mahita ny millénium voaray an'ny apôstôly jaune daholo zany. Fa tamin'ny fotoana anankiray ny apôstôly jaune rehefa nanambarany ny anjely an'izay dia naniny niazakazakaingana iankohaka teo amin'ny anjely. Niazakazakaingana iankohaka teo amin'ny anjely. Zay no voasoratra amin'ny 9:20 dia niankohaka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy. Io niankohaka teo amin'ny tongony io ny apôstôly jaune, ary io andeha iankohofany io dia ny anjely. Dia hoy ny anjely taminy hoe tandremo aza manao an'izao ianao, fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ny rahalahinao izay mitana ny filazana an Jesosy. Inona hoy izy hoe samy menao le voalaza teo hoe mpanompo namanao ihany aho sady naman'ny rahalahinao izay maninona mitana ny filazana amin'ny pastera, filazana amin'ny mpaminany, filazana lehilahin'Andriamanitra, filazana vehivavin'Andriamanitra, mpaminany vavin'Andriamanitra, mpaminany santoka maro isan-karazany. Fa hoy izy hoe naman'ny rahalahinao izay mitana ny filazana an Jesosy. Io ny filazantsara raha lasaina vavy ray aman-dreny malala zoky zandry ny filazana an Jesosy. Halleloja. Ny filazana an Jesosy ny ivo ny filazantsara. Zay fahadimy, zay fanavela. Andriamanitra ihany no ivavao, fa ny filazana an Jesosy mbola miverina ndray. Ny filazana an Jesosy no fanahin'ny faminaniana. Ny fanahy masina zany rehefa mitarika olona anankiray, rehefa ny fanahy masina no mameno olona anankiray ary tena mandeha, dia ny filazana an Jesosy no ambarana. Le témoignage de Yehoshua. Ny vavolombelona ianao mompa ny Yehoshua. Halleloja. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao. Izay ihany ny ambaran'ny fanahiny faminaniana ozy izy dia ny témoignage, ny fizoroana vavolombelona ny amin'ny Yehoshua. Zany hoe raha zavaina, raha tsorina dia ny filazantsara dia kristocentrique. Inona natao hoe kristocentrique? Mifantoka amin'ny Kristy, mifantoka amin'ny Kristy, fa tsy mifantoka amin'olombelona. Aiza ny olona mitory teny mifantoka amin'ny Kristy? Iza ny olona mitory teny mifantoka amin'ny Kristy? Eno ny radio, alefaso ny télé, vakio ny boky, jereo ny internet. Fahazo isaina, misy fahazo isaina. Fa ny akamarony niala tamin'ilay vision, niala tamin'ilay vision, tsy mifantoka amin'ilay mpamonjy tokana. Fa atao io mba tonga anao amomby, atao io mba ilamina ny tokantranonao, atao io mba bety ny asanao, atao io mba hivaliany ny vavaka. Lasa moyen Jesosy, lasa moyen fa tsy fin. Inona natao hoe moyen? Moyen dia fitaovana azona zavatra. Inona natao hoe fin? Ny fin dia tanjona zavatra kendrena. Amin'izao fotoana tsy fin Jesosy, fin. Ny fin zany le hoe tanjona zavatra enjehana, zavatra ho azo tokony Yehoshua. Fa lasa tsy fin fa moyen. Fa le fin vola, le fin fianarana, le fin vady aman-janaka, le fin trano, le fin fiara. Tsia barena fiatrany, zany ny fin. Amen sa tsy amen? Halleloja sa tsy halleloja? Tsy zany ny fin, fa ny fin sady moyen. Oh, iza? Halleloja. Iza hoe? Halleloja. Ny teny amin'ny faminaniana dia Jesosy irery. Vakio Petera faharoa, Petera faharoa, Petera faharoa toko voalohany.
andiny fahinambe folo. Fa tsy nanaraka izay anganongano noforonin'ny fahavetsen'ny sainy zay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Petera no miteny, inona nampahafantarany Petera? Ny hery sy ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany, fa nahazo laza mambonahitra taminy Andriamanitra ray izy raha tonga teo aminy avy amin'ny voninahitra lehibe, indrindra ilay feo nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara nipetraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina zay, ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika. Kora mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava eo amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famahoan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa nifisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no itenenan'ny olona araka ny tondrany fanahy masina azy. Aleloia. Tsotra fotsiny ny tenin'io dia zao, i Petera no milaza, tsy resaka fihetsena, tsy resaka fitiavam-bola, fa ny resaka momba fiavian' Jesosy ny resanay, resaka momba fitsanganan Jesosy ny resanay, fa olombelona ny amin'izany zay, ary ny fanahy masina no nitarika anay, ny faminaniana dia nifantoka tamin'izy, tamin'i Jesosy. Petera voalohany atoko voalohany, Petera voalohany atoko voalohany andininy fahafolo. Petera voalohany toko voalohany andininy fahafolo. Ny amin'izany famonjena izany dia notadiavo ny mpaminany sy nokatsahany fatratra. Haleloia. Izay manatsofina mety miaino aoka izy aino izay lazay ny fanahy fiangonana. Inona ny katsahan'ny mpaminany fatratra? Mafimafy hoe? Ny amin'izany famonjena izany ozy izy no notadiavo ny mpaminany sy nokatsahany fatratra. Izy io famonjena io? Jesosy io. Famonjena nataon'i Jesosy io. Hitanao dia davy ny mpaminany dia ny amin'ny famonjena. Zay dia davy. Fa tsy vola, na trano, na tany be da be, hatrany a Digo, any a Tulear, any anoangina tany. Tsy namaiky azy zany. Tsy namaiky azy zany. Raha mila izy dia misy eo. Rehefa tsisy eo dia tsy mila indray izy zany. Tsy namaiky andra Petera zany, tsy namaiky andra Jona zany, tsy namaiky andra Jesosy zany. Jesosy ary andeha tsy nila hoe nila kalesy tena hoe soavaly enina, apondra ny ilainy. Zay fotsiny dia vita. Haleloia. Simple ny mpaminany an Jesosy. Tsy nila zavatra manaitaitra. Haleloia. Andeha hitoroteny izy. Tsy titanika ny ilainy. Inona ny ilainy? Lakana keliny Petera nindramo. Zay lazaiko hoe lakanarym-bola nindramo. Andeha lomore nefa ny maître io, ianao ny se permettre ampiasa vola makarena be, ianao ny se permettre na iretirety amin'ny zavatra ny tany. Ny maître raha lakana kely ery amin'ny Petera iny no alay. Azo natao nge manana sambokeza be ohatrany tamin'ny andro Noa amin'ny fiara, nitoriny sy nanambarany. Lakana kely ny ilainy ponctuel fotsiny io. Fito io lakana io misy zavatra hafa eo ilainy. Haleloia. Fa tsy maiky anangona, maiky angorona ho an'ny tena fotsiny. Ny angonona zao dia efa nahiditra any an-danitra. Ny angonona zao dia olona bebaka marina, olona tian'i Jesosy, olona mirehatra ma Jesosy fa tsy malemilemy. Olona manitsaka may, ka manitsaka mianarana, zany ny tapia. Fa tsy tapia rosy. Nisy mpaminany andeha tapia rosy. Haleloia. Nisy pastera raisina mitehaka hitsangana daholo ianray amin'ny pastera, nisy pastera dia amin'ny tapia rosy, nisy pastera lanjaina amin'ny bao eo ambony seza. Haleloia. Dia misy manaraka, dia misy mandray, dia misy miaino, dia misy makandy. Satria voatapo vy mamay. Fa ny tadiavin'ny mpaminany dia momba ny famonjena. Haleloia. Dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Efa naminany ny fahasoavana ho anareo reo. Isika io voalaza io. Le mpaminany voalaza ireo zany ry Mika, ry Isaia, ry Jeremia, ry Ezekiela. Ny faminaniana nataon'ireny dia ho atsika. Ary nivo ny faminaniana ireny dia Jesosy. Haleluia. Eny
nokatsahany zay andro na zay toetry ny andro notondron'ny fanahany Kristy tao anatiny. Halleloja. Fanahany iza? Fanahany iza? Izy zay Kristy zay. Tao amin'izy zay fanahy zay. Izy io mpaminany io. Mpaminany taloha. Ry zavy. Teny daholo zay mpaminany ainao. Isaia, Jeremia. Iza le niakatra velona any an-danitra iny? Akoatran'iny? Enoka. Fanahany Kristy efa tao anatiny iny. Halleloja. Azonao ve zany famarina ny tenin'Andriamanitra? Izy io Kristy io le nombona tamin'ny l'an 0 io raha ny calendrier atsika. Nefa fanahany io efa tany amin'ny efa tany amin'izy? Tany amin'ny Enoka. Halleloja. Azonao ve zany hoe éternel? Nikatsahany fatratra ary ny fanahany Kristy tao anatiny. Raha nambarany raha teo ny fijalian'ny Kristy. Iza nanambarany fijalian'ny Kristy? Halleloja. Inona ny ambarany mpaminany? Halleloja. Satria anakare be anao, azo vola be anao, azo tambe anao, zay ny fijalian'ny Kristy nambarany mpaminany. Satria fijalian'ny Kristy io tsara lavitra noho ny zavatra rehetra fa lazaiko anao. Raha tsy nijaly Kristy maty anao. Na azonao daholo ny trano, azonao fiara, azonao vola, azonao ministera, azonao manangana fiangonana maro anao, tsy hisy antony raha tsy maty Kristy. Halleloja. Ary faly be ny devoly raha tsy maty Kristy. Satria tsy voavonjy ianao. Tsy voavonjy ianao. Zay keny tonga dia nananarany Jesosy amin'ny Petera ao ivoaka anao ry Satany e. Tsy nanaiky Petera ho faty zany Jesosy. Tsy nanaiky. Satria ny Petera le manger le boire. Ahoana ny andehananao? Hoy mpampianatra ao ivoaka anao ry Satany. Petera io resahany io. Petera indray nefa tia manoratra ny mpaminany ity. Halleloja. Isy tantara koa ny ainan'izy amin'ny rahalareo. Petera sy Jesosy. Tantara ny ainandreo. Tantara ny ainandreo ary tena zany tena anao miséricordieux zany Jesosy zany. Mipilila ne ka mipilily zany Petera zany. Fa tsy nafoiny e. Ohatranao mipilila io koa fa tsy afoiny. Mandeha be ny amen. Halleluja. Ary naseho taminy fa tsy ho azy fa ho anareo ny nampony ny amin'izany zavatra zany izay voalaza aminareo ankehitriny taminy tenin'ireo nitoro filazantsara taminareo amin'ny fanahany masina izay nirana avy tany an-danitra izany zavatra zany dia tiany anjely hotiniany na ny mpaminany na ny anjely dia zao fantoka atao amin'i Jesosy. Halleloja. Zay ny filazantsara rahalahy. Rehefa hitory rahalahy dia ataovy mifantoka amin'i Jesosy. Zay ny fiainana. Rehefa hitory ranabavy dia ataovy mifantoka amin'i Jesosy. Zay ny fiainana. Zay fanahy faminaniana. Zao ke fotoana séduction injana be. Fotoana séduction injana be zao satria io jaune io. Iza moa io jaune io? Io le teo atratra Jesosy. Ny apôstôly firy 12 lahy tamin'ny andro amadiana an Jesosy. Rehefa miaraka ny Hebreo dia zao miaraka amin'ny Jesosy dia nizandry indrindra ny manontany. Nizandry indrindra ny manontany fa nijoky mangina daholo. Zay na tonga Petera ny teny hoe manontany hoe manontany hoe iza le mamatika, anontany hoe zao. Satria jaune le zandry indrindra. Ary jaune le eo amin'io apokalypsy io jaune nanoratra an'io. Dia jaune zany teo atratra an Jesosy. Halleloja. Ianao koa mety eo atratra an Jesosy. I jaune nitsoka daholo ny olona fa i jaune teo apototriny azy fijaliana teo rehefa maty Jesosy. Fa tsy nanakana ny jaune saika andeha andohalika teo amin'ny anjely zany. Moramora mandohalika tsika reto. Moramora midolatre olona tsika. Moramora manompo olona tsika. Fa za miteny aminao tena atao mifantoka amin'ny Jesosy ny filazantsara anao. Mampareny mahita olona manompo olona e. Miditra anao amin'ny tranony dia sarina mpanompon'Andriamanitra anio. Sarina mpitory filazantsara anio. Ino no Andriamanitra zany? Inona ny ametrahana ny sary io? Nga ino vompy teo amin'ny azy fijaliana ho anao? Jerena fond d'écran an'ilay mpanompon'Andriamanitra anio. Fond d'écran pasteur anio. Fond d'écran bishop anio. Fond d'écran jamba voafitaka. Dia zany ny zavatra misy. Efa nandohalika. Jaune tonga dia niteny misy ny anjely aza mandohalika eto. Io baiboly io apokalypsy. Genesis ka hatramin'ny apokalypsy
550 taona ny nandroatana an'io, 1500 ans nandroatana an'io. Zay vao vita io rehetrarehetra io zany 1500 ans. Tao anatin'ny 1500 ans zany reo nanoratra. 70 nanoratra an'io baiboly io. Mpanoratra 70. 7 tamin'ireo Hebreo daholo. Ny anankiray ny Grika. Luka nanoratra ny Asan'ny Apôstôly sy ny Luka. Fa reo rehetrarehetra reo dia nifaatoka tamin'i Jesosy ny zavatra niresahan'ireo. Halleloja. Satria izay ilay fanahin'ny faminaniana. Reo rehetrarehetra reo tsy nifankalala. Isaia ilay ozy ianao dia andeha alalan'ny Paoly. Nefa mifanahy iray tao anatiny tao dia nifantoka tamin'i Jesosy daholo. Nifantoka tamin'i Jesosy daholo. Halleloja. Nifantoka tao ihany. Halleloja. Dia io filazantsara io nafeniny io tany amin'ny testamenta taloha izany filazantsika azy. Nafeniny io tany. Fa manomboka Genesis ianao dia Joshua no ambaran'io. Mandray ny lesaka lalàna ianao dia Joshua no ambaran'io. Amin'ny fotoana manaraka mbola ho avy ny fotoana hoe mbola iresahantsika ny fanekena taloha io. Ireo resaka rehetrarehetra momba ny tao anatin'ny seremonia Exodosy, Levitikosy, Deutéronomie ireo, ny tabernakely momba fanjakan'Andriamanitra, ny amin'ny resaka fanatitra, ny amin'ny resaka fety. Jerenao maso fotsiny hoe fanatitra fety sy ao ambadika rehetrarehetra ireo Jesosy daholo. Jesosy daholo. Ny volamena dia milaza Jesosy mpanjaka, volafotsy milaza Jesosy madio, ny bronza dia milaza Jesosy mamelahelika. Zany rehetrarehetra zany. Halleloja. Mifantoka aminy daholo ny filazantsara, mifantoka aminy daholo ny baiboly ray manontolo. Ary izy dia nilaza an'izany tao anatin'ny Luka hoe voalaza mombamomba ange voalaza ao amin'ny Torah, ao amin'ny lalàna. Ny mombamomba voalaza ao amin'ny salamo e. Davida rehefa nanao alleluia. Ina moa dikan'izany hoe alleluia zany? Alleluia. Dikany hoe alleluia aoka amirapiratra, aoka hoderaina. Dikany hoe ya dia hoe Yahweh. Yahweh tsy iza Yahweh fa le nahary lanitra sy ny tany. Ao anatin'le Yahweh misy anaran'i Jesosy hoe Yahoshua. Isaky mandeha nefa ny salamo dia halleluia, halleluia. Iza no ambarany ao? Halleluia. Ozy ray aman-dreny zay tany Sambava rehefa nitory tena. Teteka ianao ozy. Halleluia foana. Fino ozy dikan'le halleluia. Isaky mihatsika ianao izy miteny halleluia foana, halleluia foana, halleluia foana. Nazavena taminy hoe dikany halleluia, halleluia. Aoka mirapiratra, aoka zava, aoka hotorina, aoka hoita, Yahweh. Efa manao halleluia ianao zany dia zay. Dia zay tsika mamaly hoe amen. Halleluia. Amen. Ny salamo manambara anazy. Ny mpaminany manambara anazy. Ny soratra, ny Torah manambara anazy. Izy rehetrarehetra dia manambara anazy daholo. Amin'izao fotoana efa mivily. Amin'izao fotoana efa tsy zany mambara. Tsy hitantsina ny bôgosité, tsy hitantsina ny tsara, tsy hitantsina ny amaminy. Zay mahatonga anay tena mbola te représenter anao an'izany. Tsika rehetra zao rehefa misy olona mahataratsika ampianaran'ny zoky maro zay. Dia be tabe ny mahatarataratsika aminy ao. Tsy haiko hoe mahay, manampahaizana, sportif, tsara fanahy, tsara feo. Mety misy olona tsy hitany akory fa inony feo dia babo feo anao zany. Ohatran'ireo mihaino tantara taloha reny, tsy haiko nareo moa zany mety mbola fa zandrizandry ve taty aoriana fa zay rehefa mihaino RNM zany taloha. Mihaino zany hoe Solofo José, Vandandra, tena hoe feo zany raka. Ohatran'ny jery film mihitsy ianao mihaino azy eo ampandrinao mihaino tantara. Tena azonao an-tsaina mihitsy hoe izay matsy misy hoe feo radiophonique. Ny feo radiophonique zany hoe afaka alefa radio. Vao mihaino feo ao fotsiny eo dia babo. Halleluia. Fa vao mihaino feo an'izany eo soa zany ianao, babo koa ianao. Halleluia. Vao mahita anao izy toy hoe fantatra ianao. Mbola tsy tonga teto akory anao dia efa hitako anao niala tany an-trano. Fantatro no mombamombanao rehetra, fantatro no lasanao, fantatro no ankehitriny, fantatro no avinao. Halleluia. Zay vao miteny izy toy izay je t'aime. Halleluia. Ao anaty tsiam-polo fonao.
fa tsy kory ve fotsiny hoe makany am-piangonana dia manao adidy dia manao asa dia miditra sapana dia manao an'izao dia manao an'iny tsisy fiainana. Le fiainana dia ao am' Jesosy. Halleloja. Voalaza amin'ny apokalypsy ao, ny feony dia tahaka ny rano be, ny feony dia tahaka ny firondronan'ny rano. Halleloja. Tena hoe micentre am' Jesosy, centre am' Jesosy ny filazantsara. Le andro Petera nandeha namangy tao amin'ny Cornelio. Rehefa tonga tao amin'ny Cornelio izy tonga ady avy avany Cornelio andeha andohaly teo aminy. Officier io, tsy haiko colonel ve zany sa ino, fa tonga dia avy dia andohaly teo amin'ny Petera. Zany ny mpaminany efa niova, zany ny apôstôly efa niova, zany ny apôstôly efa narotan Jesosy. Tonga dia ozy izy tamin'ny Cornelio, tsangany ianao fa za mandohaly za olona osanao niany. Iza manao ohatr'izany? Aiza ny mpaminany ohatr'izany? Tsy velany ianao andohaly teo ihany. Velany ianao mbola eo dia efa mody maminany eo dia ianao ty tena hanoana ny asa, hanome katokatoka be ianao ty, tena isy trano be omenao, tena hanome vola be ianao anaovana zao asa ao. Dia mandohaly agory Cornelio dia ieny amena amena. N'importe quoi, n'importe quoi. Tena lazaiko anao zany. Mila mifotsika ary fiangonana fa reraka ny fo mahita nyty fivavahana mampimedia. Mariny resaka vola, resaka fampiterana lamody, fampiterana bigy, fampiterana akanjo sy ny tariny samihafa. Tahako le akanjonao Jesosy, tahako le makiazonao Jesosy, tahako le hatsarana le sophistiqué ty superficiel le ty Jesosy. Zay iny eferana e. Raha mbola zao tao dia miafina foana. Raha mbola zao tao dia tena hoe akanjo zay tsotra zay tena zay mety tsotra fotsiny nanaovany e. Halleloja. Jesosy ary akanjo tsotra nanaovany. Fa verikety ihany ke tsisy nahafantarana Jesosy rehefa hoenjehany izy. Satria nanino mitovy tamin'ny mpianatra rehetrarehetra tao izy. Ary rehefa mitovy tamin'ny mpianatra rehetrarehetra tao izy tsy fantatra izy hoe izy io Jesosy io. Dia ozy Jodasy hoe zay horoako izy. Zay sisa ny indisy nahafantarana hoe io le mpampianatra, io le osambory, io le manadala be. Dia noroana ny nahafantarana azy. Satria tsy niavaka izy tamin'ny akanjo e. Satria tsy niavaka izy tamin'ny pôzy, tsy niavaka izy tamin'ny natsina fa nifangaro tamin'ny mpianatra tao. Halleloja. Toy ianao zany koa ve dia asarotiny any tompony. Zany koa ve zavatra detay kely zany koa dia ampananonanao. Hoy izy Paoly, matahotra sao dia miala amin'ilay simplicité an' Jesosy nareo. Amin'izao efa tsy simple intsony ny filazantsara e. Ohatra tsy afaka mandeha mivavaka raha tsy tena akanjo krismasy. Ohatra tsy afaka mandeha mivavaka raha tsy tena ravaka sy haingo sy bika be. Vavaka ianao afaka manao scooby-doo anao dia vita. Bozitona ianao akanjonao madio fotsiny zay. Halleloja. Fa ao aminao ny fanamasina, ao aminao ny famasinana, ao aminao ny tambatran'Andriamanitra. Halleloja. Aoka ny firandrananareo vehivavy tsy amin'ny resaka firandranany volo, aoka tsy ho amin'ny resaka volamena, aoka tsy ho amin'ny resaka kavina, fa hoy ny tenin'ny Petera hoe aoka ny fanahy malemy sady miadana. Halleloja. Ianao hoe makijery ranomanitra io, ianao eo anaran'ny ranomanitra io hoe tendre poison. Tsena mampidiky anao zany hoe ino ty tendre poison, ino mampidirinao? Sublime, mortel, dia io insolence. Hay dia any anaty poketranao nefa le insolence, any anaty poketranao le sublime, any anaty poketranao le poison. Amin'io fidina tsy 100 000 ariary tsy 150 000 ariary any amin'ny 600 000 ariary mihitsy le raha manitra. Mahatra ery nona filazantsara ry tsy voatory, ny missionnaire tsy voatohana. Tompo amindra fo marina mafy. Io ty ao ambany ranomasina misy industrie ny devoly. Mamoaka an'io karazana ranomanitra, mamoaka an'io karazana lokomena, mamoaka an'io karazana lamody, jean eto, inona le destroy. Io zany anarany ary destroy. Raha mbola destroy. Kanefa tonga dia vakiky fotsiny hoe destroy. Halleloja. Zay ny alfabeko, destroy. Zay le simple. Destroy.
raha manao destro eto anao androany atao farany fanaovana destro toa dia destro ve ho any alleloia ande avelao any zipo manara-tena avelao any akanjo fokely avelao any akanjo manara-batana avelao any efa hafana ny andro zao efa hafana ny andro attention avy amin'le akanjo mampiseho vatana ataovy akanjo maivamaivana fotsiny fa manaronarona tena fa tsy ianao ny tenena ratsy ny filazantsara tsy ianao lasa nafitohana ny olona halleloia tokony ho takony ianao fanatranany apokalipsy lazaina maro sa Isaiary lazaina maro hoe ny serafima rehefa nideran'Andriamanitra ny elany anaky-enina roa ambony roa ambany roa teria roa nanodidina ny asan'ny maro samihafa zany hoe tao anatin'ny sanctification tao anatin'ny fahamasinana halleloia tena hoe Jesosy fotsiny aoka tsy ho takony Jesosy dia ianao nita fa tena hifantokamony fotsiny ianao hifantokamony fotsiny ianao akizany koa i Paoly ray andro nandeha naka an'le iny ty akabozaka ho arehatra voakaikitry ny biby lava rehefa voakaikitry biby lava dia ozy ny olona hoe maty io androany maty io androany tsy maty Paoly tsy maty Paoly dia rehefa tsy maty Paoly dia taitra ny olona tao anaterana voninkazo tao anaterana an'izao setrao tao anaterana omby tao anaterana an'izao lazainy hoe Andriamanitra izy roa lahy ndray Saturne dia ndray Jupiter nandritra ny akanjo mihitsy pety Paoly rovitriny ny akanjo ino ny ty ataonareo ty ny olombelona mora manompo olona ilaina ny fanajana rehefa zoky dia zoky rehefa zoky am-panahy dia zoky ara-panahy rehefa pastera dia pastera ny fanajana dia ilaina fa ny fanompona olona hoe manompo ohatrany hoe io no Andriamanitra tsy azo atao halleloia tonga dia direct ke mivavake halleloia tonga dia amin'ny efitranonao mangingina ne mivavake fanambaranany amin'i Jesosy fanambaranany amin'i Jesosy zay dia ampy satria izy le fafenona fa kaleany ohatran'izao kaleany ohatran'ny fenony Jesosy daholo io na tsy resahantsika ina problemanao io Jesosy fotsiny ambarako anao Jésus est la solution tana fa retle zay tsy ho resahantsika be fotsy atao pasteur sao dia kamiko ty pasteur ty hena sy hena tonga dia Jesosy ny ambarako aminao solution milamina ny zavatra rehetra beba fotsiny ianao mialany fahotana manamarina ny olona izy miaraka amin'ny olona izy mitahiry ny olona izy halleloia missionnaire daholo tsika rehetrarehetra tamintsika dia ho any an-danitra zay rehefa any an-danitra any ny ale any mbanjina mba hibanjina azy tsika tsirairay mba hifantokaminy filazantsaranao ary filazantsaran Jesosy ny filazantsaranao filazantsara n'iza hoe halleloia mifantokaminy fotsiny tena ho babony ianao io koa tsy afaka terena fa tsy maintsy babony aloha vao mitory ny olona tsy afaka hanome afa-tsy zay ananany tsy afaka hanome afa-tsy zay ananany ny olona rehefa babony Jesosy ianao dia iny mitorianao matoanao zay tsy mitory Jesosy tsy babony ianao zay tsy babony ianao zay fa io tena hoe mifantokaminy fotsiny fa manao zavatra rehetrarehetra mihitsy izy au contrôle ny zavatra rehetrarehetra mihitsy izy mifeny zavatra rehetra halleloia izy no alpha sy omega ianao mpivoambony ao zay tsy zany alpha sy omega tsy pastera no alpha sy omega tsy mpaminany alpha sy omega Jesosy no alpha sy omega ny ambony rehetra mpanompo daholo ny ambony rehetra mpanompo daholo aloha hifantoka eo amin'ny fiainana aloha hifantoka eo amin'ny filazantsara mazava amintsika vezany tenin'Andriamanitra zany ary filazantsara io misy fiainana lazaiko anao zany mahiratra ny jamba malady ny marenina diovina ny boka atsangana ny maty zay ny mbola andehandehanantsika hitory filazantsara zay ny mbola andehandehanantsika hitety faritra maro isan-karazana avaratra tsy nanana tsimo andrefa naizanaiza tetehana anambarana tenin'Andriamanitra ianao ve tsy te hahita ny voninahitry ny tompo ianao ve tsy te hahita ny heriny olona afaka amin'ny fatotra mandeha eny amin'ireny olona ao anatin'ny fatotra maro isan-karazana reny mahafinaritra be rehefa le mankany tody
fiazakazany olona hoe nafinaritra misy le farany tany itondro zay hoe efa ifarana ny fotoana teo itody efa ngoronetany zay kelikely sisa dia andeha ody efa miandro ny helikoptera fa efa vita ny fotoana rehetrarehetra ny azakazaka valy le lalànaka tsy teo itody izy mipetraka fa somary lavidavitra za ozy izy atao batisa za ozy izy atao batisa dahalo taloha zany efa gadra lavo zany efa naseho anteo hoe ty voambala amin'ny resaka asan-dalo fa nanolo tena ho an'izao izy sitrapo ny tompo kelikely eo tsika dia verina ny itondo indray efa misokatra ny lalana ino efa mandeha indray ny helikoptera dia makany indray tsika misy olona manolotra ny odiny dorana ny ody misy olona ao anatin'le mitaiza olona nanolo tena ho an' Jesosy mavela zany rehetrarehetra zany misy tena hoe dahalo fotsiny hoe tena hoe anompo an' Jesosy natolony an' Jesosy ny fiainana zany ne le miaraka amin'ny tompo ary raha tsy mandeha anao tsy mahita an'izany tsika zao ato anatin'ny refatra ato isan-kalahady fa mila mandeha anao mivoaka latsinainy talata lahady mandeha mitory mandeha miasa mandeha mizara halleloia maro ny tenin'Andriamanitra petabe mbola mila zarana ny teny mila mandeha mila mizara manambara an'io hoe faminaniana dia momba an' Jesosy momba azy irery any tsisy akoatran'izay miambony rehetra mandohalika dia tokony hanana témoignage be tabe ianao ny amin'izany Jesosy izy zao nefa manana témoignage be tabe ny amin'izany Jesosy zany atsagano ny tanana izay manana témoignage be tabe ny amin'izany hoe Jesosy nataony sy momba azy zany halleloia dia niany témoignage be tabe io tsy tiako hijany hoe fa tiako mbola hitohy tiako mbola andeha mbola andeha mba vaovao ndray zavatra fijoroana vavombelona hoentinao vaovao ndray le miracle hitanao mahafinaritra be zany asan'i Jesosy zany hoe rehefa le nitory tany Ambosary andro maina fa rehefa nitory tany Ambosary toriana filazantsara zarena ny entana lasa nody ny arivo dia hoy ny voalaza hoe hoy le olona tany hoe avo be ny orana aveo rehefa avy nitory tany nareo avo be ny orana rehefa avy nitory tany nareo satria mihaino feoan'ny olona ny tompo nampanolorana tena ho an' Jesosy na bebany izy mino afa nisy ny bebaka marina tao ary ny tompo nanamarina ary zao lazaiko anareo tao amin'le toerana nanaovana fitoriana ihany ny avy ny orana teo ihany no avy ny orana teo amin'le hoe beara teo amin'le tsy beara tsy avy ny orana ary matetika rehefa avy ny orana dia misy maty fa tamin'ny fotoana io rehefa avy ny orana tsy nisy maty halleloia zany fiasan'ny tompo zany rehefa manao zavatra izy dia ozy le zokinay zoky zay rehefa nisy fotoana nandeha tamin'ny tele masina izy ozy tena mbola misy miracle fa ry tantely lasa nitory any ka tsy ry tantely io fa Jesosy halleloia andeha ody indray zay rehefa aveo mody zay mandeha tobila nandeha amin'iny lana betroka sy tariny iny afaka kelikely zay latsaka le tetezana tao fa raiky tao zany zay tao alohanay tompo mbola nandefanay hoe taorinanay tompo nandefanay halleloia hitanao zany fahagagana taon'ny tompo zany maty atsangany mahafinaritra be le hira hoe akisaka ao ny tendrombohatra omeno zanaka ny momba ray ho an'ny kamotiray reno an'ny kamotiray hoy Jesosy impira ty ambombanao taka fomba ny reny akony zanany mila assurance ave anao ny assurance lazaiko anao tsy grâce à voi tsy sahama tsy aro inona ziny reny mama miavana assurance céleste halleloia marary anao assureny io zavatra rehetrarehetra momba anao assureny io ao an-danitra ao tsisy hoe tsisy placenao tsony ao halleloia mbola misy placenao mbola assureny anao zay le miaraka amin'ny tompo zay misy assurance hiatohan'ny fiainanao hiatohan'ny momba anao rehetrarehetra mety anadinony zana amin'ony va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny nalokin'ny kibony dia hoy ny tenin'Andriamanitra mety anadinona izy azonao zany ny vehivavy miteraka ny zanany mety adino iny mety anadino any izy fa za Jehovah kosa izy tsy anadino mihitsy izy halleloia za tena miprésente anao an Jesosy aloha za tena mamela tena hiprésente anao an Jesosy hoe io c'est l'homme halleloia io ny gentleman io ny bogosy io ny vahaolanao anao halleloia
ianao ve disy fananantenana tamin'ny lehilahy tany na disy fanantenana tamin'ny vehivavy tany mbola misy antenay voici l'homme izy io Yehoshua halleluja izy io Jésus halleluja mila olona zany tonga dia amoureux be an Jesosy fotsiny tonga dia adaladala an Jesosy fotsiny tsy menamenatra zany tsy menamenatra zany tsy le manamboamboatra be le milamindamina le Jesosy milamindamina rehefa babo Jesosy ianao dia mihira madia mitory mihainy an-dalana lasa mitory teny sisa ny hafaran'ilay zalahy attention tsy mitory teny sisa ny hafarany halleluja mitory teny mihitsy izy halleluja gaiternao Jesosy halleluja satria le maître antorinao satria le mpanjaka antorinao satria le misy fiainana antorinao vao miditra zany dia mangano aminy vao miditra zany dia miaiky fahotana fotsiny ianao tsy mila miteny akory Jesosy tonga dia milaza tsy antanina ty Jesosy halleluja niditra tao amin'ny Zakaiosy Jesosy tsisy resaka fandravana be io imponao io zavatra le tonga dia miaiky fotsiny Zakaiosy rehefa tonga teo Jesosy miaiky fotsiny Zakaiosy zavatra tsy nalainy ary navery indro ny atsasan'ny fananako meko malahelo iza mono niteny azy izany iza mono nankataka anazy izany fa babon Jesosy fotsiny tonga dia ny atsasako ny fananako meko malahelo halleluja raha nisy azoko tamin'ny tsirano honenako avy efatreny halleluja tianao Jesosy rahalahy ahery eo aminy ianao androso amikery eo aminy ianao hita ny fikirizanao fifikiranao fa izy miazona anao trano farany tsisy marobaka anao belan-tanana halleluja mila tian Jesosy ianao zay le izy zay ny ampaharitra le tianao Jesosy tianao Jesosy tena hoe histoire tena hoe mombamomba an Jesosy le izy tena hoe mampantatra azy ianao dia tia azy ianao dia babony ianao Jesosy niprezentena amin'ny olona Jesosy niprezentena amin'ny tokantrano Jesosy niprezentena amin'ny mpanjaka Jesosy niprezentena amin'ny président Jesosy fotsiny amin'ny maizy azy andohalika ny lohalika rehetra miaiky ny fahotan'ny olona rehefa miaiky ny fahotan'ny olona zay ny zava-dehibe ny ambiny tompo mandamina anazy halleluja any an-danitra antsika mbola inona moa ny arantsika amin'ny Jesosy itsika ho any an-danitra ne tsika hita azy ene ho hitanao any Jesosy hoe tamin'ny baiboly fotsiny nahitako anao fa zao anao hitako mivantana halleluja zao ianao hitako mivantana miaraka amin'ny Jesosy ianao eo atratra ny Jesosy ianao eo atongo Jesosy ianao miaraka aminao eo foana zany Jesosy halleluja any an-danitra any ianao miaraka amin'ireo olo masina marobe tsika reto raha mingo zay mingo rehetrarehetra dia molo tafaraka any an-danitra any halleluja any an-danitra any ianao ahitan'ireo mpaminany tena rehetra nylaza ny momba Jesosy ireo ary nylazaiko teo hitanao Nehemia ho hitanao Daniel ho hitanao Abrahama ho hitanao Jakoba ho hitanao Josefa ho hitanao ry Paul ho hitanao ry Peter misy rencontre enjana be zany any an-danitra any io répéter io répéter ondresaka anao zay tao mboba ao tao sao dia verina rehefa mamona aminay ty miaraka amin'ny Jesosy ty fa afaka eto tany eto misy fiainana ao an-danitra ao mbola hiara sakafo hiara isotovay hiaraka andeha eny ambozaka maitsy be mafinaritra miaraka amin'ny lomano halleluja tongava dia ho hitatsika any tsisy mamona aminay nany ny éternité hideranao an Jesosy mandrak'izay hideranao an Jesosy mandrak'izay iaonanao aminy mandrak'izay irireavantsika eny daholo betika ianao makao Jerosalema vaovao betika ianao amin'ny lanitra sy tany vaovao vezivezy eo amin'io tsisy lasy vavy tsony amin'io tsisy hoe vady tsisy hoe dada sy zanako antsony nefa miaraka daholo fotsiny corps céleste taka ny anjely halleluja aloha hifantoka amin'ny tompony filazantsara aloha hifantoka amin'ny tompony filazantsara aloha hifantoka amin'ny Jesosy ny filazantsara vavakitsika
Jesosy anao ny voninahitra, anao ny dera, anao ny atsy. Sotrany amin'nano izy anao ny teny ho anay, fa ianao ny ivon'ny filazantsara. Ianao ny ivon'ny fiainanay Jesosy manalo. Sotrany amin'ny teny nomenao, fa tsy angamogamo io na resadresaka fotsiny, fa misy fiainana tokoa miaraka aminao. Ary ianao ny tena ivon'ny tompo. Manasitrany zany Jesosy zany. Na inona retinao eto androany, hoentsika eo amin'ny Jesosy zany. Tsy fantatra na marary lamosiny ianao, na marary aty ianao, na marary vavony ianao, na marary fo ianao, na marary rein ianao. Tsy haiko any amin'ny lohalika ao any amin'ny tongotra ao, any amin'ny helika ao, any amin'ny atoka eo amin'ny tratranao. Rehetrarehetra manasitrana atao mihitsy, manasitrana izy. Androany Jesosy manasitrana anao. Tanterao ny teninao tompo malala, le teny hoe manasitrana ny aretinao rehetra, na famelan-keloka rehetra. Androany izy miekipe ny fiangonana. Araka ny fanambara tany aloha tany hoe hitory amin'ny hery sy ny fahefany ianao. Hifantoka amin'ny Jesosy ny filazantsara izay torianao. Hifantoka amin'ny fibebahana. Halleloia. Tompo hanokatra varavarana andamina amin'izay momba fiainanao, izay momba ny asanao, izay momba tokantranonao. Tompo hanokatra varavarana ho an'izao asa zao, mamety toerana, manome fotoana, manome fahafahana, olana barana ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy, ho vavolombeloko anareo Jerosalema, Jody hatramin'ny farantany. Ho vavolombeloko. Tononoka aminaran'i Jesosy koa zany ho vavolombelona. Tsy ho vavolombelona mandainga, fa ianao misy hokasihan'ny tompo, ho tia azy, ho babony, hifantoka aminy sy ny filazantsarany. Ary loso amin'kery eo aminy. Voninahitra ho anao eo soampamonjy. Halleluia. Amen. Amen. Tain'ny tompo. Tain'ny tompo.